Faly miarabantsika rehetra ry havana nahatratra ity alahady fa 7 volana May taona 2024 ity. Alahady fahadimy manaraka ny Pasika nio ry havana, ary alahady faharoa kosa ibanjinantsika ilay lohahevitra hoe mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Alahady iombonantsika amin'ny sampana lehilahy kristianina fohy be koa anio ho fitrotroana-bavaka azy ireo. Iompo mampanary isika hiara isaotra sy hideran'Andriamanitra eto amin'ity tambajotra serasera sy isika rehetra any atokantrano any. Hiara hitsangana ary isika isaotra sy hanome voninahitra an'Andriamanitra. Eo ambany masontsika ary ny Salamo 119, ny 9:120 hatramin'ny 20. Salamo 119, ny 9:120 ka hatramin'ny 20. Ary aorian'izay ny hira 490 ary ny vavaka izay vao mipetraka isika. Iombona ampanao salamo isika manao hoe: avia miaino ianareo rehetra izay matahotra an'Andriamanitra, fa ho lazaiko izay nataony ho an'ny fanahiko. Izy no nantsoiny ny vavako ary mifanandratana azy ny teo ambanin'ny lelako. Raha nankasitraka ho tatao am-poko aho dia tsy mba hiaino ny tompo, kanefa efa niaino tokoa Andriamanitra, efa niaino ny feon'ny fivavaka izy. Isaorana ny Andriamanitra izay tsy nandany fivavako, na nanaisotra ny famindram-pony tamiko. Amen. Hira 490. Sanao ni famuzena alehibe ni dalidalana anaiderani anarana Orifanai masinai zay mitarika Aleci tena si anaki fapanuta isahan Itanga si maananacha anayanjay miyafucha Kamana masina anay mahay sumifisahana Minianzeli makasitraka Itanisinilani chami kiamana ananjacha Anaulirai sizanaka Anafanai masina Izemane ufamunzena Felufiti avana Ivavaka isika ry havana. Misaotra anao izay ry Andriamanitra araina izay ny an-danitra noho ny amin'ity fotoana ity tokoa izay ahafahanay miombona ato anatin'izao fanompoam-pivavahana izao. Eny fa na dia nizarazarain'ny tokantrano maro samihafa izay satria any no ahafahana mandre izao fotoana izao amin'ny alalan'ny pejy Facebook. Dia isaoranay anao izany fa hevitra heveranao anay izany. Ary isaoranay fa fitiavanao anay izany mbola tianao andre ny teninao izahay ary tsy avelanao ho tapaka ny lalana ahafahanay midera sy manome voninahitra anao. Misaotra indrindra tompony amin'ny fitahim-panahy rehetra natolotra ao anay. Misaotra ny amin'ny fanambinanao, misaotra ny amin'ny fahasalamana tolotra ao, misaotra ny amin'ny zavatra rehetra, ny tompon'androm-pahavelomana, ny famindram-po sy ny fiantrana izay mbola nahato izao anay ka afaka manome voninahitra anao sy mideranao izahay amin'ity andro alahady voalohany amin'ny herinandro ity. Ankehitriny ary izahay dia mangataka ny fanahy masina mba hameno ny fonay tsirairay avy ka ho vita fihavanana aminao izahay
amin'ity fotoana iombonana eto ity, ary andray zavatsoa avy amin'ny teninao izay ho renesina, ary indrindra mba ho enonao vavaka amin'izay vavaka rehetra sandratra amin'izao fotoana izao. Dia matoky izay Jesosy fa naiza iangonana rona telo amin'ny anaranao any atokantrano any, dia eo afovoany ianao koa dia manatrefena ary aoka mba ho voky zavatsoa avy amin'ny teninao izahay. Amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Miara-mipetraka isika ry havana. Ry hava-malala, ianoy amin'ny fanajana ny sitrapon'Andriamanitra izay ambarany amintsika. Ianareo no epistilinay voasoratra ato am-ponay, sady fantatra sy vakiany olona rehetra. Eny, aseho epistilin Kristy izay entinay ianareo. Tsy nisoratana tamin'ny ranomainty anefa, fa tamin'ny fanahin'Andriamanitra velona. Tsy teo amin'izay vato fisaka, fa teo amin'ny vato fisaka nofo dia ny fo. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka ny lalàn'i Jehovah. Sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Ho ataontsika izao ny hira fanampy ny fahaefatra, ny andiny ny faharoa. Ry hava-malala, tsy nahatanteraka izany sitrapon'Andriamanitra izany isika, koa andeha hiara hivavaka, hifona sy hibebaka eo anatrehan'Andriamanitra. Hivavaka isika tompo. Ry Andriamanitra araina izany an-danitro, indreto izahay mahatsiaro ny tsy fahatanterahanay manoloana ny sitraponao izay nambaranao taminay. Indreto izahay mahatsiaro tokoa fa tsy nanao ho epistily velona ho vakiana sy ho hita mitondra ny anaran'i Kristy. Mamindrafo aminay. Ary raha tokony ho fitaratra ho an'ny mpiarabelona izahay, dia nandeha araka ny tsy fahamarinana ka nanala baraka ny voninahitra ao. Mamindrafo aminay tompo. Ary angatahana indrindra ny rany Jesosy izay nalatsany teo amin'ny hazo fijaliana. Handrakotra anay, hanadio anay ho afaka amin'izany tsy fahamarinana izany. Dia mba hanana toe-panahy vaovao, mendrika ho tarafiny manodidina izahay, ary ho epistily velona tokoa, tsy ho menatra ny hijoro ho vavolombelonao. Dia misaotra indrindra tompo fa afaka miaino izany fifonana izany ianao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ataontsika izao ny hira fanampy ny faharoa, ny andininy faharoa.
sitraka manao sadiana taukanomuvununa sisaitu ituriatrani ilai fitiavanau amarapialambufunanu Jesu. Rehefa malala ho antsika izay mibebaka marina tokoa sy miaiky ny eloka dia raisoam-pinoana eo am-pitsanganana ny teny famelan-keloka izay omeny tompo antsika hiara hitsangana isika tompo. Iza no hiampanga ny olom-boafidin'Andriamanitra? Andriamanitra no manamarina azy. Iza no manameloka? Kristy Jesosy no efa maty, eny sady nitsangana tamin'ny maty koa ka mitoetra eo ankavanan'Andriamanitra ary mifona ho antsika. Amen. Mifaliry avana, voavela ny helontsika ny anaran'ny masina. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny helony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isainy Jehova heloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny olona izay voavela heloka ry havana dia samy manambara ny finoany ampabe maso. Koa andeha iombonantsika izao ny fanekem-pinoana laharana faharoa izay iombonantsika amin'ireo mpino kristianina manerana izao tontolo izao manao hoe: isika mino an'Andriamanitra iray, ray tsy tompo mpanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita, ary any Jesosy Kristy tompo iray, zanany lahatoka'Andriamanitra, nateraka ny ray ny talohan'izao rehetra izao, ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, miray amin'ny zavatra rehetra. Izy no nahariana izao tontolo izao noho ny amintsika olombelona, sady ho famonjenantsika dia nidina avy tany an-danitra izy, ary natao fanahy masina nofo avy tamin'ny Maria Virjiny dia tonga olona izy. Nomboana tamin'ny azo fijaliana ho fanavotana antsika, tamin'ny nanapahan'ny Pônty Pilato izy, nijaly izy ka nahevina, nitsangana tamin'ny andro fahatelo araka izay voasoratra izy, niakatra ho any an-danitra izy ary mipetraka eo an-tananakavanany iray. Avy any iviny indray amin'ny voninahitra, hitsara mivelona sy ny maty ary mandrakizay ny fanjakana. Isika mino ny fanahy masina, tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaoana sy ankalazaina miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia niteny tamin'ny vavany mpaminany: isika mino ny fiangonana iray, masina miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka sady manantena ny fitsangana amin'ny maty ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Dia faly miarahaba antsika rehetra ry havana, mamerina ny arahaba ho antsika nahatratra ity alahady fahasivy ny volana Mey ity. Koa dia ho aminareo anie ny fiadanana, ho aminao koa. Amen. Tonga eo amin'ny fotoana izay hanaovana ny asan'Andriamanitra isika izao ry havana. Ka ny voalohany amin'izany dia ny raharahan'ny fiangonana. Hitsangana ny ray aman-dreny mpitandrina nanambara ny raharahan'ny fiangonana, ary ao aorian'izay dia hisy tompon'andraikitra hanatanteraka ny 5 minitra ny fahasalamana. Ry ama-malala dia faly mirabantsika rehetra indray amin'ny anaran'ny tompo, afaka mifankahita, mifampiaino amin'ny alalan'izao fitaova tserasera izao. Alahady hitrotroana anam-bavaka ny sampana lehilahy kristianina tokoa anio aho,
alady izay ombonatsika eto amin'ny efitsekema koa mbojanaka kara-fitiavana ho amin'ny fahatsiarovana zany SLK zany a ary ara-banatsika rehetra koa velona ina trapamonjeny indramitsika ary izao teny amin'ny obolana faefatra amby roapolo ny andiny dimy zao a ho atsika rehetra be hery ny lehilahy hendry ary mitombo hery ny olona manam-pahalalana ka dia ara-banatsika amin'ny anarany jesosy afako izany teny izany miaraba ny lehilahy rehetra koa natratra ity andro anao ity a hanovozana indray herim-panao lehilahy mahery misy tokoa ny avatsika izay nodomandry a misy ny marary a dia miombona amin'izy ireny tsika mitondra mambavaka ary dia manolotra sy mametraka azy ireny a eo ampelantanan'ny tompo ka dia mba hitombo a ho herim-panatsika anana fiainam-bavaka riavana araky ny paiky ny tompo hoe mifampivavaha ianareo dia ho antsika mbola salama koa moa dia misoran'Andriamanitra mandrakariva fa fitahina lehibe zany riavana ary dia mba ho arova amin'ny tompontsika mba tsy ho azo miaretina ary na sanatria ary misy zany a dia nomeny tompo fahasalamana hatrany zay raha eto ampelantanana riavana mbola hitoy hatramin'ny alady zao zany a ny fihiboana ao arinany zany alady enina amby folo may zany dia hoenitsika indray a ny fanambarana izay ataon'ny filoham-pirenena moa ny amin'izay hitondrana antsika riavana fa dia aoko tsika tsy ho kely vavaka fa amin'ny finoana no anatanterantsika izany sy ny akentsika izany raha ny ao amin'ny fandaram-potoana moa dia amin'ny alakamisy zao a dia alaka andro ny akarana riavana alakamisy fahatelo ambin'ny folo may zany ka dia tsisy ny fivavahana fa any an-tranontsika no misaotra mideran'Andriamanitra no zany andro ny akarana izany faharoa manaraka an'izay a dia amin'ny alahady a 13 may a dia io zany ny pentekosta apelantsika mambavaka mba isy zava-bavao ataon'ny tompo atsika ny amin'izany a ho fankalazana izany pentekosta izany ary ny alahady moa 30 may a manaraka an'io a dia ambara ihany fa mbola tsisy ny fandaminana akory a ambara ihany fa mbola tsisy ny fandaminana fa toy ny mahazatratsika dia isy ny alady mipitandrina ary fetin'ny reny koa amin'izany apetratsika mambavaka zany ty volana mety fa zava-dehibe a ireo fotoana lehibe a zay atrehana ireo ka dia ny tompo mahalala sy mihevitra ny fiangonana izay tsy natao hoe hitondra fahafatesana ho an'ny olona akory a fa mamelona ary mitondra fiainana be dehibe ho an'ny olona afatra ary no apetraka riavana ho antsika SLK dia misy ny fampalalana vaovao a zay tsara ho fatarina toy ny hoe tanteraka ny 26 marsa teo zany a ny fandraisana ny fitoerana amin'ny folo pointe zay antsoina hoe réception définitive moa io ivitoerana foibe amin'ny folo pointe io dia trano zay natao a hanampy a ny SLK ao amin'ny fidiram-bolany isaorantsika Andriamanitra sy isaorantsika koa ireo zay rehetra ny fanohana tamin'izany tao koa moa nikaroka amin'ny fanohizana ny asa satria sarotra ny asa nanome famatsim-bola na natanteraka ny asa famitana nanolotra fitaovana ho an'izany fitoerana izany na dia mbola tsy feno aza ny fitaovana rehetra ilaina ary mbola netanana moa ny fitandremana sy ny sodam-paritany dia efa afaka mandray tsikelikely antsika ny fitoerana izay misy efitra fatoriana 8 efitra lehibe a lakozia efitra fivoriana tianambara dia tsika zany raha ohatra na vakansa ny folo pointe dia efa mahazo miantrano a manofa trano a amin'izany a ivitoeran'ny SLK any folo pointe zany aty Antananarivo ihany no misoratra anarana riavana faharoa manaraka an'izany a dia vita somatsara koa ny komity lehibe ny SLK zay natao ny 20 sy 20 janoary lasa teo tao amin'ny fo fikry riavana
za moa ny ambaratonga andrafitra e ka dia nakatoavina fandaranasa amin'ity tonoity a ka irahina isika mba samiezaka anaraka n'izany a indrindra isika atao amin'ny fitandrema ny rakitra moa ry havana izay tokony ho alefa amin'ity andro ity zany a dia tsy vita e fa dia mbola olazaina fotoana manaraka indray ny fandaminana ny amin'izany fa raha ny rakitra ataontsika anio a dia anasanantsika moa dia tokana ihany a dia ho alefa aty amin'ny fitandremana izany a fanohizana ny asan'ny tompo tsarovana ry havana fa ny asa moa dia mitoeto anatin'ny fiangonana toy ny hoe fanohanantsika ny fanomezana ho an'ireo a isam-bolana izay ampiana zany izy zany tsy tapaka na misy na tsy misy fitoam-pivavahana dia taterahana ao koa ny fikarakarantsika ny jiro ny rano ny fampandehanandrara samihafa famelomana mpitandrina dia tsy tapaka ireny ka dia misaotratsika ry havana misaotratsika koa nefa ho antsika izay efa nanao ny vokatry ny sampana mitambatra dia efa nisy nanatitra ny azy ry havana ary milazotsika tohizana zany a rehefa alatsinainy maraina sizoma ariva dia terina ty am-piangonana saorana manokana ny faritra varadrainona fa anisan'ny maro an'ny olona nanatanteraka izany mba nytanana antsika moa ny lazana izany ry havana fa dia ao koa tsika dia koniparitra dia mba hampahafantatra ny olona fa ny fahaiza-mandamina tsara mety namiady a dia afaka manolotra irenitsika mba andaminana ny fitantahanana ao anatin'ny tokantrano a sy ny asan'ny tompo zany rehetrarehetra zany ary ry havana no ilazahana fa ny fiangonana mihiboka fa isika rehetra kosa dia o kristianina VTT manana vavakytsika mahery atao isan'andro amin'ny valora alina isa tokantrano a araka ny lohahevitra izay omeny FTKM ary na tsy haitsika reo tsaratsika dia ataovy hatrano fa zava-dehibe ny fiombonana ry havana amin'ny valora alina vonona ny tele vonona ny telefônina miombavaka ny fianakaviana ary dia ho tanana mitsotra koa tsika e zany hoe manatanteraka asa fa foana ny finoana raha tsy rahanasa ary dia tsy adiny fa toetra mendrika tsy emotra isika fa hanana toetra mendrika trano saotranao ny ainy ry havana dia samy tahin'Andriamanitra isika rehetra dia ary anaraka ny fanompom-bavahana isika liturgie tamin'ny endriny voalohany na rahantsika teo ary ombonantsika amin'ny programa ny SLK FTKM izany ho an'Andriamanitra rery ny voninahitra amen. Ry hava malala dia mbola faly miarabantsika amin'ny anaran'ny tompo tonga eo amin'ny 10 minitra amin'ny fahasalamana izay fantatsika fa dia mbola isoloana toerana mandrampiveriny amin'ny laonia ny rarahantsika eto amin'ny fitandremana tonga eo amin'ny 10 minitra amin'ny fanentanana ara-pahasalamana indray isika dia namafisana ny ady amin'ny valanaretina Covid ity iarahantsika mahafantatra fa mbola mamely eto Madagasikara izany valanaretina izany dia raha mahafantatra koa tonga eto Madagasikara ihany koa ny vaksiny fanefitra fiarovana izany aretina izany misy anefa ireo sokajin'olona izay laharam-pahamena amin'izany vaksiny izany dia ny mpiasa amin'ny fahasalamana mpitandro ny filaminana ary ireo sokajy hoe marefo na ireo zokiolona entaniny isika isoratra anarana amin'izany ireo voakasika ankoatra ireo olona voatanisa ireo dia ny fiarovana tsara indrindra ho antsika tsirairay dia ny fanajana ireo fepetra fototra dia ny fanaovana arovava orona fanajana ny elanelana 2 metatra ny fanasana tanana matetika amin'ny rano savony na gel désinfectant ary ny fanajana ny fepetra rehetrarehetra araka apetraka ny fitondram-panjakana efa lany tsy anjery ireo fepetra ireo raha ampiarina izany no azoantsika antoka fa tsy ho tratran'izany aretina izany tsika na ireo aretina hafa izay mifindra amin'ny alalan'ny taovam-pisefona na fivalanana koa dia tsy avoantsika
hitantsika amin'izany ary ny vokatra lehibe azo amin'ny fanarana ireo fepetra fototra ireo. Tsy mandreraka ary havana ny mamerina etona fa ny fanarana amin'ny fepetra fototra ihany no antoka tsy azahoantsika ireo aretina mandoza Covid io, ary manentana antsika mba samy anajy izany tombontsoa ho an'ny olona rehetra sy ny fiarahamonina. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra. Hivavaka isika. Eny Tompo Andriamanitra rainay, mbola misaotra anao izahay raha mbola naheno izany toromarika samihafa hoentinay hiadina amin'ity valana retina mandripaka eto amin'ity firenena rehetra ity. Tompo, tsy ataonao mpiaino fotsiny izay ka hanadino an'izany, fa ataonao tena mahatsapa fa saropady tokotra ny amin'ny fahasalamana ny zavatra tokony raisinay tsirairay eo amin'ny fanatanterana izany. Koa ampio izahay tsirairay Tompo, ahay atsapa fa eo aminay ary eo alohanay ihany zany arety mandory izany raha tsy afaka mitandrina ny isam-batan'olona. Koa dia mangataka aminao izay Tompo, misy nefa ireo maro efa tratran'izany arety mandozy ireo. Ao ireo miady mafy amin'izany valana aretin'izany. Ao nefa Tompo tsy vitsany efa nandao an'ity tany ity lasa noho izany valana aretin'izany. Mangataka izay Tompo, mba ny tana maherinao ny asa amin'ny tsirairay miarovana amin'izany, ary ireo olona miady amanaina mangataka izay mba ianao no aka azy ireo ka ho afaka amin'ny famelan-keloka ka ho raisinao tanakavananao raha andao an'ity tany ity. Tompo, mangataka izay ho an'ireo mpitsabo rehetra ninina ao anatin'izany fitandremara-pahasalamana, maro izy ireo hatrany amin'ny dokotera ka hatramin'ny ambany indrindra ireo mamafa trano, ireo brancardier, rehefa anarany atao hoe momba amin'ny fahasalamana, mba jereo manokana izy ireo Tompo, satria ireo dia anisany nanolo-tena ho zava-dehibe amin'ny fiankinana izany fahasalamana vahoakanao. Ka ianao no hiaro tsy ho azony loza izy ireo dia apetraka eo aminao. Maro koa nefa ny Tompo, tsy vitsy ireo ray aman-dreny ara-panahy rehetra manomboka any am-pitandrina ny any amin'ny ambarantonga ny synodam-paharitany hatrany amin'ny foibe izay mandamina tsy akijanona Tompo amin'ireo fiahina any amin'ireny CTC rehetrarehetra ireny, satria ny hery lehibe Tompo tsy ny fatahorana retina fa ny fatahorana anao. Ka ireny olo ireny narotsakao mba olona amin'ny hery ho an'ny marary ary hampanaiky an'izy ireny fa raha miaraka aminao dia voafehy araky ny atsaka sy andavana ny hery retina miady an'izany. Ko tafionao hery izy ireo Tompo, ahay ametraka an'izany isakisakin'ireo marary any amin'ny misy azy avy, ary ianao no ame hery fiarovana anazy koa amin'izany fiadinana aretin'izany. Maro Tompo ny zavatra tiana angatahana, na eto amin'ny firenenay nefa na any amin'ny firenena maro sary avy maneran-tany izay tratran'ity valana aretin'ity. Tolory saina endry daholo Tompo ireo olona izay manampahaizana hitady ny vaksiny fiarovana an'izany ka ho tonga atsaka sy andavana ho amin'ny marary tsirairay sy ho amin'ny vahoaka tsirairay ho fongotra ny arety mandringana. Dia ianao no mahay zavatra tsy takatry ny sainay sy ny hanampy an'izany, fa ataka ihany Tompony anay. Misaotra raha eo amin'ny alàna Jesosy Kristy zanakao. Amen. Mbola maneho ny asan'Andriamanitra isika ry havana, koa ho ataontsika izao ny salamo 170 ho fanatazana ny rakitra izay tanterahantsika tsirairay avy any an-tokantrano any. Salamo 170. Full
Hiara-itsangana isika hanolotra ny rakitra ho an'Andriamanitra. Vavaka no hanolorantsika ny rakitra. Hivavaka isika. Andriamanitra ho misaotra anao izahay raha afaka nanolotra izay vokatry ny fonay ho anao, hanohizana ny asanao, ampandehanana ny raharaha ao amin'ny fiangonana. Dia izao rakitra izay natolotra izao. Raisy ho voninahitry ny anaranao izany, satria atolotra miaraka amin'izany ihany koa ny tenanay, ny fonay, ary indrindra ny fanoloran-tenanay hanompo anao amin'ny androm-piainanay rehetra. Dia misaotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mipetraka isika. Tonga eo amin'ny fotoana fankalazana ny tenin'Andriamanitra isika izao ry havana. Koa ny ho tanterahana voalohany amin'izany dia ny fotoanan'ny ankizy sy ny tanora. Ary aorian'izay dia ho ataontsika ny hira faha-enina amby 20 dia hisy ny diakonina mpiara-miasa hitsangana hivavaka sy hamaky ny teny avy amin'ny soratra masina. Dia faly miarabantsika ankizy rehetra ny trano miaraka amin'ny tanora ry havana. Dia ho aminareo anie ny fiadanana. Anio ndretsika dia hanokana minitra vitsy mba fitaizam-panahy antsika ry havana. Ao amin'ny filazantsara amin'i Jesosy Kristy araka ny Marka 7:12. Marka 7:12 io moa no perikopantsika ry havana. Somary lavalava ihany izy io fa ny 7:30 moa no angalantsika ny afatra, fa ny 7:50 hatramin'ny 1:20 no anjara vaky-tentsika an'io. Izao no vaky ny teny amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny 7:30 hoe mitandrema, miambena ka mivavaha. Zay ny tapany voalohany. Azo ianarana tsenjery tsara, baiko telo izy io. Mitandrema, miambena, mivavaha. Tsaroa marihana fa ity toko 7:30 ity atao amin'ny Marka dia mitantara indrindra ny andravana amin'ny Jerosalema sy ny avian'i Jesosy indray. Fanambarana nataon'i Jesosy zany. Ary anisan'izay boky tokony mivavaka itsika ireo toko sy andininy ireo fa mampianatra antsika hoe tsy maintsy hifarana ny tantaran'izao tontolo izao. Ary izao ny fampianaran'i Jesosy amin'izany. Ary tsara koa mitoroteny rehefa avy eo. Fa eto zany ny baiko antsika dia izao mitandrema. Izany hoe tsy azo ataontsika kitoto mihitsy ity fiainan'ity. Ka hoe hivavaka anio, tsy hivavaka anio, mety foana zay ataoko rehetrarehetra, iza ny malala ny parany any. Be dia be zany ny hevi-diso tsy maintsy ialana. Ka anisan'ny zavatra ho tokony hitandremantsika fatratra dia ny fiavian'i Jesosy fa miandry izany tsika. Ka eo am-piandrasana ny fiavian'i Jesosy dia be ny zavatra samihafa miseho.
misy amin'ireny manala ny finoatsika tsy hivavaka trony dia zay miambena inona moa ny ambesantsika ny tenatsika ngeno ambesany kitrika zany a toy ny hoe gardien ny tenatsika sika mba tsy hanao ratsy mba tsy hanota ka na dia tanora sakizy ary tsika dia tokony eritreritra n'izany mihitsy mba tsy vily any amin'ny lalana falehan'ny mpanota sy ny mpaniratsira ary ianao a fanao zao tontolo zao ary afarany dia mivavaha ka mivavaha ny fitaovana mahomby eny am-pelatanatsika mba azahoana indrindra mandresy a izany asa ataon'ny satana izany ka hanala ny finoatsika dia ny vavaka zao ary misy tantara anankiray ty ny missionnaire moa dia izy no mitondra ny filazantsara teto Madagasikara tsy Madagasikara fa firenena hafa be dia be mihitsy efa tany amin'ny taona 700 tany nanomboka izany dia izao zany a fiatraikany dia izao nisy nandimby izy ireny dia ireny ilay tsy hoe pastera mpitondra fiangonana katekista sy ny sisa ka teo amin'ny tanàna anankiray dia mba nitoriana tao koa zany ny filazantsara zava-misy dia ny olona tao zany mbola tsy nanala ny Jesosy fa antsoina hoe mpanompo sampy mivavaka izy a tapakazony aza ny vavahana manangan'Andriamanikafy izy dia mamanana finonom-pony izy dia nanatona inga katekista ity vehivavy anankiray ngarakaty eo afoezana zany zao na zay kenao teneny mihitsy ny olona mba tsy hivavaka ao anatsony fa hoana moa na lalanao fa mivavaka ao anao ny ho kristiana fantatro ka zany no ataon'izy ireny hoe tsy tokony atao ny fanompotsampy tsy azo atao mivavaka amin'ny zaosy zao hoe ndao hivavaka dia nitorinina ny amin'izany Jesosy zany dia izay no ataon'izao tondra mambavaka anao zay ary zao a ny analako tena mivavaka ho izy isak'izay mba manatona hivavaka amin'ireo tapakazoko ireo na anao asa amin'ireo dia mangatsika ny foko taloha tena nafana mihitsy ny foko rehefa karakarahan'ireo tapakazoko ireo fa tateoriana dia nangatsika ny foko zany ve ozy izy ilay ngarakatekista zany ie ary ny zava-doza dia zao ny zanako lahy sy ny zanako vavy ny zokony zany a izy menada zokony zao dia efa tonga kristianina ary dia asiany fitoam-bavaka ho ny ao an-trano dia ao izy mampianatra ny zanakony ka iko mihitsy fa ho tonga kristianina ny ankonako a sy ny tokantranoko no zany dia teneny ireo kristianina anao ireo mba tsy hivavaka ao anatsony tsy hivavaka ao anay moa zany e zay maromaro mbola tsy anaraka an'izany razam-bazaha zany dia teneny izy ireo mba tsy hivavaka ao anay nitoy ny very ava nitoy ny nilazahany ny akatekista hoe zany ny herin'ny vavaka fa io Jesosy zay hitomana anao io dia mpamaly vavaka io mpanao ny tsara io ary tia nala atsika amin'ny tsy fahamarinana sy ny finonom-poana sy ny vavahana tsy marina izy zao ary hoy ny baiko eto hoe mitandrema miambena ka mivavaha tena akaiky atsika ny vavaka azonao atao io manokana fotoana ao an-trano ivavahana na miara-mivavaka na ianao manokana na eny an-dalana naiza naiza ty am-piangonana mivavaha eto mambavaka zany any ny olona rehetrarehetra hatramin'ny fahavalonao a hatramin'ny fiainanao a ny ray aman-dreninao ny ankonanao a zao confinement zao mivavaha zaro fampamaly vavaka ny tompo ary dia tefa amin'ny olona zany tsy tsika foana no ananatra e dia sika ny semaio ianareo dia tsisy ilananareo fa olony ratsy nareo fa ny tenatsika koa zany mba entina mambavaka mba tena mpivavaka marina dia miandro valim-bavaka tsika ary atao amin'ny finono zany no zany dia efa iainana sady ny valim-bavaka na dia tsapanao azy hoe io le valim-bavaka io mivandravandro io fa mamaly mivavaka ny tompo a fa alaminy tsara ny fiainanao a mba atoky an'Andriamanitra
samy indray valim-bavaka daholo eny antsika rehetrarehetra ry havako ho an'Andriamanitra reny voninahitra amen. Vavakantsika sotra ary Jesosy noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay ankizy sy tanora tamin'ity androny ity. Misaotra noho ny baiko izay omenao anay fa fantatra fa mila vavaka zahay satria raha ny tontolo manodidina anay eny dia misintona anay mba tsy hivavaka hiala tsy ho fiangonana hiverin-dalana ary eo anatrehan'izany fiavianao zany Jesosy dia matahotra ihany zay hoe raha tonga tokoa moa Jesosy dia mba ho aiza zahay mampianara anay ary hivavaka tompo dia ampitomboy ny finoanay mamalia ny vavaka rehetra izay ataonay ary ampio izay mba hijoro vavolombelona fampamaly vavaka ianao ary mpanao tsara petraka hifitanteriko eo pelatananao ary ny fiainanay amin'ny anaran'i Jesosy amen. Hivavaka sika ry havana misaotranao hatrany izay Andriamanitra fa Andriamanitra tia anay ianao ka mamehy anay hatrany ny tombon'androm-pahavelomana ahafahanay miaino ny hatrany ny teninao mba azahoanay ny fiainana mandrakizay tsy tianao izy ho very izay na dia iray akory aza ko mbola miala nenina aminay hatrany ianao mamehy anay ny fotoana ahafahanay mieritreritra izany mandrakizainay izany dia hovakiana sy hotoriana aminay ary izany teninao izany ankehitriny ta io ny teninao mba ho toy ny voatsara na fafy teny amin'ny tany lonaka tomboka ho be ny vokatra dia mba ho tafapaka any aminao any aminay tsirairay avy izany teninao izay hovakiana sy hotoriana aminay izany dia ta io ny mpanomponao izay hitondra izany hafatra izany aminay mba halaza izay rehetra sitraka ao ambara aminay ankehitriny dia mitenena aminay ary Jehovah fa miainanao izay mpanomponao amin'ny anaran'i Jesosy nanaovanay izany amen. Amaky ny soratra masina isika ry havana izany dia hitantsika ao amin'ny bokin'ny Genesisy toko 1:7 raisina amin'ny andininy 7:30 ka hatramin'ny 9:7 hotohizana ao amin'ny filazantsara nosoratan'i Marka toko 7:12 ny andininy 7 ka hatramin'ny 1:11 hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary sitraka Farao sy ny mpanompony rehetra izany hevitra izany dia io Farao tamin'ny mpanompony ahita lehilahy tahaka io izay manana ny fanahin'Andriamanitra ao anatiny va isika ary io koa Farao tamin'ny Josefa satria efa nampahafantarin'Andriamanitra anao izany rehetra izany dia tsy misy lehilahy manan-tsaina sady endry tahaka anao koa ianao no hanapaka ny ato an-tranoko ary araka ny teninao no hitondrana ny oloko rehetra ny seza fiandrianana ihany no alehibe ihany no ianao ary ondray Farao tamin'ny Josefa indro efa nanendry anao hanapaka ny tany Egipta rehetra ao dia nesorin'ny Farao ny peritra tamin'ny tanany ka nataony tamin'ny tanan'i Josefa dia nampitafindrongony fotsy madinika izy ary nasindrotsy volamena ny voziny dia nampitaingeniny teo anatin'ny kalesin'ny faharoa izy ary ny vahoaka ny antso teo alohany nanao hoe Mandolia ary notendreny ho mpanapaka ny tany Egipta rehetra izy ary hoy Farao tamin'ny Josefa izao no Farao ary raha tsy teninao dia tsy hisy olona hanetsika ny tanany na ny tongony eto amin'ny tany Egipta rehetra
ary nataony farao hoe Zafenata Mpaniano anaran'i Josefa dia nomeny azy Asenata zanaka vavy Potifara mpisorona taona ho vadiny. Ary Josefa nandeha nitety ny tany Egipta ary efa 30 taona Josefa raha niseho teo anatrehan'ny farao mpanjakan'i Egipta dia niala teo anatrehan'ny farao Josefa ka nandeha nitety ny tany Egipta rehetra. Fa mitandrema ianareo fa atolotra amin'ny sinedriona sy okapoana ao amin'ny sinagoga ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka noho ny amiko anareo vavolombelona aminy. Ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha, koa raha mitondra anareo atolotra izy dia aza manara teo izay holazainareo fa izay teny omenanareo amin'izany ora izany no holazainareo fa tsy anareo no teny fa ny fanahy masina. Amen. Ray masina ao manamasinana amin'ny fahamarinana ny teninao fahamarinana. Amen. Iara hitsangana isika ry havana hanao ny hira fa 700 ny andiny ny voalohany sy faharoa ao aorian'izay dia ny ray aman-dreny mpitandrina ny hitondra ny hafatra avy amin'ny tenin'Andriamanitra. Dia misaotra amin'ny tompo ary tsika ry havana noho ny nanomezana atsika n'izao fitaova tseratsera izao ka azona indrindra mampita ny tenin'Andriamanitra amintsika. Ny filazantsara an' Jesosy Kristy araka ny marika no jerentsika io moa sady mofinaina anio perikopantsika anio zany. Toko 7:10 dia ny andininy 7 ka hatramin'ny 11 araka izay efa novakina tamintsika teo zany. Marika toko 7:10 ny andininy 7 ka hatramin'ny 11. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy ny teny ry havana. Fa mitandrema ianareo fa atolotra amin'ny sinedriona sy kapoana ao amin'ny sinagoga ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no ny amiko. Ianareo vavolombelona amiko ny aminy. Ary firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha. Koa raha mitondra anareo atolotra izy dia aza manara teo izay holazainareo fa izay teny omenanareo amin'izany ora izany no holazainareo fa tsy anareo no hiteny fa ny fanahy masina. Amen. Dia ho aminareo mandrakariva ny ry havana ny fahasoavan'i Jesosy
Kristy tompontsika. Ity toko 740 eto amin'ny filazantsara araka ny marika ity dia samy manambara izao na imatio na ilioka. Soramandro moa zany mamitina an'ireo dia milaza hoe ny nanambarany Jesosy ny andravana ny Jerosalema sy ny hiaviany indray. Ary nandravana ny Jerosalema moa dia tanteraka taona 70 ateoriana zany ry havana, taona 70 tateoriana. Ary ny haviany Jesosy dia mbola andrasantsika fa ho avy Jesosy ho avy mpanjaka hitondra ny fahefany rehetra ka ho hita amin'ny fahafenony. Zao mantsy mbola miafinafina ilay Jesosy zany fa ny fahafenona mihitsy no atongavany Jesosy ty ambonin'ny tany dia io le antsoina hoe andro farany zay mamarana tokoa ny tantara n'izao tontolo zao. Ka dia ny soratra masina manambara fa misy tokoa ny maso zay ahita sy atratra izany, ary misy kosa ny tsy ahita izany fa otomandry. Amin'ny olona mino ry havana dia fotoana mafaly zany hoe tonga ny faran'izany fa ahita an' Jesosy izy. Fa eo amin'ny tsy mino kosa sy ny tsy malala dia mety hamperitreritra ihany fa ho fotoana sarotra sady mampatahotra izany fotoana izany. Mampatahotra satria ambaran' Jesosy fitsaranany iny natongavako eto amin'izao tontolo zao azay fitsarana itondran' Jesosy an'izao tontolo zao zay natongavan' Jesosy zay dia sehony amin'ny mampanjaka tsara azy zany. Dia ambarany hoe fa ny mino dia ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa ny tsy mino kosa dia hoe lohina ho any amin'izany antsoina hoe fahafatesana faharoa. Soratra masina ny manambara izany. Fa zay hita ry havana ka nanganantsika lohevitra eo anatrehan'izany rehetrarehetra zany dia mampiomana ny mpino Andriamanitra fa ho avy Jesosy. Mampiomana ny mpino Andriamanitra fa ho avy ene Jesosy. Zay nandeha lohahevitra ho jerentsika. Atsika vakina avokoa ny zavatra ambara eto ahitantsika ny tsy pirin-javatra ilazana izany. Fa eto amin'ny andinin'ny fasivy ry havana dia milaza indrindra fa ny fanahy masina izay nomenany dia mahatonga antsika kosa hitandrina sy hijoro vavolombelona. Mahatonga antsika hitandrina sy hijoro vavolombelona. Fa mitandremy ianareo fahatolotra amin'ny sinedriona sy kapohana ao amin'ny sinagoga ary hitsangana eo anatrehan'ny mpanapaka sy ny mpanjaka no ny amiko ianareo no vavolombelona aminy. Teo amin'izay andro ny mpianatra izay mantsy dia mbola tsy voatolotra izy zany eto fa rehefa maty Jesosy dia tonga ny mpianatra amin'izay no enjehana. Fa eto izany mbola tsy voentika fa Jesosy manokana no enjehana dia ny mpanaraka azy mena tsiny ihany. Fa rehefa tena maty Jesosy dia ny mpianatra amin'izay no enjehana dia manaraka an' Jesosy sy ny fiangonana ary dia mampiomana azy ireo Jesosy fa ho avy zany ka dia ho enjehana izy miaraka amin'ny kapoka, miaraka ny fitsarana azy ireo eo amin'ny fitsaram-piangonana, eo amin'ny fitsaran'ny firenena mihitsy azy satria ny mpanjaka nitsangana hitsara. Inona ny tokony atao mitandrina fa satria fa natsony izy ho vavolombelon'i Jesosy ka tsy maintsy milaza ny marina. Ny vavolombelona mantsy ry havana dia olona tsy azo soloina zany vavolombelona zany satria nahita ny marina izy, tsy afaka mamorona fa lasa vavolombelona mandainga zany. Ary dia natao ilaza ny marina dia ny marina ihany ny vavolombelona. Ka ireto mpianatra reto dia zay aloha no iantsoana azy hoe vavolombelona rehefa nahita ny marina nareo zao. Dia ny amin'ny asa rehetra zay nataon'i Jesosy teto anivon'izao tontolo zao, asa mesianika, asa maneho ny amin'ny fanjakan'Andriamanitra
asa milaza zany fanjakan'Andriamanitra zany a asa indrindra mamaly ny etaetan'ny olona mila vonjy ary asa nentina andresena ny satana sy ny miaramilany zay nefara moa tamin'ny fahafatesan'i Jesosy zany hoe tena reto tanteraka satana ka dia reto mpianatra reto natsoinako hoe apôstôly a reo le vavolombelona tsy azo soloana amin'ny tantaran'ny famonjena ka dia ambara fa tsy maintsy anambarany marina izy eo aorianao ary dia ny marina dia ny marina leliany ary dia izay no isamborana azy satria nisy mpanohitra ny filavany tsara nisy mpanohitra Jesosy sika ry havana dia homanina koa tsika amin'izao fa nandro ianantsika izao fa nantsoina isika ho vavolombelona ny fiangonana dia antsoina hoe marturia ary marturia dia vavolombelona ao anatin'ny baiboly na ny soratra masina manontolo fa tsy hoe ny testamenta vaovao ihany fa ny manontolo mihitsy testamenta taloha zay toy ny lambanjaza ifonosan'i Jesosy zany rehefa sorona ny lambanjaza testamenta taloha zay dia io Jesosy hita eo dia hitatsika amin'ny testamenta vaovao ny momba ny Jesosy ny filazantsara ny epistily manambara ny nijoroany ny fiangonana vavolombelona dia ireo apôstôly zany ny nielezany zany filazantsara izany ka ao no alalantsika amin'ny Jesosy Kristy ry havana ary dia izany no anenjehana antsika ianao hoe efa nenjehana ry havana efa niara-ny fahoriana tamin'ny fiarahana ny Jesosy Kristy ianao hoe ry havana mba samy joro vavolombelona ny Jesosy tamin'ny fotoana samihafa zao no zava-dehibe ry havana zava-dehibe ho antsika tokoa ny mitandrina ka hanehoana indrindra fa manam-pinoana isika ka io finoana ny Jesosy Kristy io no tazonitsika hatramin'ny farany mitohy ny fanenjehana ry havana ary amin'izao fotoana izao aza raha mity ny fiangonana zay mety ahina dia misy tokoa nge tokantrano tsy mivavaka tsony any misy tokantrano matahotrano misy mbola tsy miorina tsara ny finoan'ny olona dia misy tsy ampivavaka sy kely ery reny dia atahorana tokoa reny sao tsy ajoro tena vavolombelon'ny Kristy ry havana fa izay nao mafisana orona amin'ny finoantsika mpandray ny fanasan'ny tompo isika tia fiombonana rehetra fa mamaly vavaka tokoa neny tompo isika dia konina sy lolona tena ray aman-dren'ny mpiangonana miampy ny birao mpiangonana andeha ry havako ijoro anana fahasahina isika ijoro vavolombelon'ny tompo torio ambarao asehoy amin'ny fiainantsika ny amin'ny Jesosy sy ny fitiavana mila fampaherezana ny manodidina antsika dia tokony atao zavatra tokony ho tandremana fatratra zany fa zany ny lalana zahoantsika ny fiainana mandrakizay sy ny andresena hatramin'izao arety mandoza izao fa ny faharoa ry havana dia ny zavatra hita koa eo anatrehan'izany hoe iantsona antsika izany dia ho mpitory ny filazantsara koa isika eo amin'ny andininy fahafolo mantsy dia miteny an'izao ary ny firenena rehetra tsy maintsy hitoriana ny filazantsara aloha mampiomana antsika koa zany Jesosy Kristy fa isika fiangonana dia hitory ny filazantsara amin'ny firenena rehetra reto mpianatra reto mbola homanina izy aloha eto ary ny zava-misy rehefa maka ny Matio toko fahafolo tsika dia mahita ny rana izy aloha eo amin'ny Israely ihany dia nandeha tsiroro Luka toko fahafolo koa mitantaran'izany mandehany ianareo dia ataovy ny asa ohatran'izao ataoko izao Jesosy mandeha tsiroro dia sitrano ny marary ampaherezo ny tanàna miraviravy dia nomena baiko toy izany toriana amin'ny fanjakan'ny lanitra fa farany izy aza mifaly nareo satria manaiky ianareo ny fanafa mifalia satria voasoratra ny an-danitra ny anaranareo fampaherezana lehibe ho antsika zany ry havana fa isika dia natsoina ho mpitory ny filazantsara tahaka an'izany any raha nampianatra izany
jesosy rehefa maniraka mamarana filazantsara matitoko fa 7 ny 9 fa 7 ka hatramin'ny 20 filazantsara araka ny marika toko 9 ny 9 fa 10 sy manaraka dia tena manitrika mandeha any amin'izao tontolo izao ianareo mitoriany filazantsara amin'ny olombelona rehetra ary rehefa nandray hery ny mpianatra dia tamin'ny alalan'ny fanahy masina dia lasa mpitory ny filazantsara izy le nandrana azy moa dia ny asan'ny apôstôly toko 1:9 fa azo hery nareo amin'ny latsamin'ny fanahy masina aminareo ary vavolombeloko eranjody izy samarika hatrany amin'ny farantany zany hoe izara n'izany fahazavana izany hanambara ny fitiavan'Andriamanitra hanafaka ny olona amin'ny fanagejany devoly sy ny asan'ny maizina rehetra ary afaka nanafaka ny olona amin'ny finonom-pona sy ny fanofotsam-po rehetra ry havana ary tondra olona maro andova ny fanjakan'Andriamanitra asan'ny fiangonana ane zany ary anyrana antsika zany mba ho toriana sy ambara izany rehetrarehetra zany kanefa ry havanao misy tady hanozongozona neny folotsika misy tady hanalatsika amin'ny farisendahatra amin'izany fananana an' Jesosy zany azay le afatra eto amin'ny tandreminareo jerevantsika teo tady alitsika tsy ho mpitoro ny filazantsara fa isika mihitsy rairay avy natao hitory sy filazantsara an' Jesosy Kristy amin'ny teny sy ny asa ny havana indrotsika manao ezaka hoe fitosy filazantsara nosy Madagasikara dia ho tena eo am-perinasa mihitsysika amin'ny fanorenana fiangonana na trano fiangonana tonga ny reto mandoza ry havana to tapaka tenatenany asa fanamariana dia zao tsy ho tapaka tenatenan'izany io satria Andriamanitra mahery ny tompony asa Jesosy Kristy mpamonjy ny olona te hamonjy ny firenentsika ho tohizany zany ry havana ary ilanantsika hivavaka sy hiomana fatratra ho amin'izany sarytsika indrindra mba hanana ny filazantsara ny olona rehetra ka handray ny famonjena izao ary ry havana izay mba anjara tokony ataontsika ho amin'ny fitoriana ny filazantsara amin'izao androny iny hamena ara-pahasalamana izao ka imety sy ny tahotra sy ny ororo amin'ny olona rehetra tsy ny aretina ny tokony hampatahotra atsika fa isika very any amin'ny afo be tsy manana ny famonjena isika tsy tafiditra any an-danitra isika tsy manana hery anoherana ny aretina eto anivon'izao tontolo izao fa tonga dia resy tsy vavolombelona izany fa ny rasana amintsika dia zao ianao mihitsy mahalala ilay fitiavan'ny tompo lay Jesosy maty ho anao teo ambony azy fijaliana manjary mahery ianao tsy mora andaina ny aretina izany fa tena azo hery tokoa anoherana ny aretina rehetra ary tena hisokatra ho aminao daholo ny lalana rehetra zahoana ny fahasalamana rehefa tena miaraka amin'ny Jesosy tsika ambara ho ary fa Jesosy mainy zavatra rehetra izy ny mpanasitrana fa ny dokotera dia mpitsabo ary raha ilozatsika ary ny ety dia manana ny tsara lavitsika ho ny epistily amin'ny Hebreo taka ny tranolay ihany tsy maintsy ravaina ny eto ka raha amin'izay fotoan'izay no andravana ny tranolay tsika dia zao efa nandray ny filazantsaratsika ho any an-danitra fa ny farany ry havana dia zao ampiomanina kongatsika ampiomanina isika mba tsy hanahy satria manana ny fanahy masina zao le voalaza ny amin'ny 9:1 koa raha mitondra anareo atolotra izy dia aza manara teo izay holazainareo fa zay teny omeny anareo amin'izany io raha izany no holazainareo fa tsy ianareo miteny fa ny fanahy masina zany ry havana dia ilazany eto ampiomanina mihitsy ny mpianatra hoe enjehanareo dia ampahorinareo nefa nareo tsy maintsy mitory an' Jesosy Kristy satria vavolombelonareo ary dia zao aza mananareo esory zay fanahina rehetra ho faty na voasambotra na inona no lazaiko anatrehan'ny fitsarahan'ny tany fa izao ny fanahy masina zay omena ho anareo zany any miteny ary hitenenanareo ry havana eto anie mbola tsy mena ny fanahy masina aty amin'ny asan'ny apôstôly izy vo omena kanefa fa omeny Jesosy tokosady izy hoe isy ny fanahy masina azo herinareo zany amin'ny latsahan'ny fanahy masina aminareo ary dia tena nanana fahasahina lehibe tokoa ny mpianatra zany ange mbola tsy miova zany fanomezan-toko zany
matoa zany a tsy rava ny fiangonana mijoro ny fiangonana mbola misy fitahiana omeny tompo antsika ao anatin'ny fiangonana riavana ka dia zao hoe aza manahtsika toriteniny jesosy teo tendrombohitra ao Matteo 4 dia mampianatra atsika an'izany hoe aza manà zany azotsika laina midika teny tsotsotra aza matahotra dia lazainy eo mihitsy ny fitanisana izany riavana ary noho izany lazaiko aminareo aza manany amin'ny ainareo na dia izay hoaninareo na izay sotonareo na ny amin'ny tenanareo na izay hotafianareo manomboka amin'ny 5:20 sy manaraka zany dia eo miraiky amin'ny 30 dia aza manay ianareo ka manao hoe inona ny hoaninay na inona ny sotonay na inona ny tafianay fa izany rehetra izany a dia katsaha amin'izay ntilisa fatratra fa fantatry ny rainareo izay ny an-danitra fa tokony ho anareo izany rehetra izany fa katsaho aloha ny fanjakany sy ny famarinana dia nampo anareo izany rehetra izany zany hoe efa azo antoka ane ny fiainantsika rehefa amin'ny tompo ka tsy tokony hanana fanahina isika na dia kely indrindra azy na ho an'izay hoan'ny sotroana tafiana na izay aretina zany hoe iza anao nasitrana anay ahoana izay rehefa maty tsy misy manao arety moa dia ambara hoe amin'izay eo ny fitsarananareo dia hiteny amin'ny alalan'ny fanahy masina zay ao anatinareo fanontaniana mipetraka dia zao hoe efa nikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinany ve tsika zany hoe efa mba nanatona an' Jesosy kanino efa aminareo ve ny fanahy masina riavana fa raha aminao zany fanahy masina zany a dia azo indrindra fa azo antoka indrindra fa tsy manatsika ny amin'ny apitso fa ampoan'ny andro ny rato miseho aminy hoe ny 9:30 eto amin'ity Matteo 4 fa eo ampelatanany tompo tsisy arombaka atsika io ampiomanina ny atsika mbanana n'izany fanahy masina zany ary zany io tsara na tsy aty am-piangonana ary na sanatria aza midy amin'ny fiangonana fa 13 ny volana me Pentekosta dia efa hivavaka tsika angataka hoe mba ame zany fanahy masina zany tsy haiko ane zany tsy haiko na manana na tsy manana zany kely angeny finoko e reraka ane zahy angatao zany riavana fa omeny atsika zany apetrany ambavatsika ny teny zany hoe zay momba atsika rehetra ny tanatsika ny tongotsika zay ataotsika zay alehantsika rehetra ninninona ny fisainatsika fanahy masina daholo mibaiko amin'izany fatsitsika ary dia hitatsika le fiainana tena hoe ao amin'ny Kristy tompo eto mpamaranana riavana dia mampatsiatsika andrainy amin'ny hoe fanahy masina dia parakleto hoe mora tadiny zany teny zany inona ndika amin'ny parakleto mpananatra mpisolo vava mpanavao ary indrindra mpanolon-tsaina zany hoe mitoetra eo anilantsika mandrakarivo zany fanahy masina zany izy zany manatrika atsika zao fa Jesosy efa ny an-danitra amin'ny Jaona 4:10 ny 9:20 Jaona 5:12 ny 9:20 Jaona 6:11 ny 9:13 tantara izany riavana eo aminao mandrakariva ny fanahy masina ho mpananatra mpisolo vava mpanavao ary mpanolon-tsaina koa andehantsika riavana hiary atsiavo araky ny fanekempinoana rehefa manonontsika dia ny fanahy masina tompo sady mpanome aina dia sady ho tompotsika anatin'ny trinité zany a mpanome aina tena hoe mamelona mihitsy ny fanahy masina riavana dia mba ho raisitsika izany tsarovy ary fa aokotsika mba hanana finoana marina ao amin'ny Jesosy Kristy tompo ilay maty teo ambony hazo fijaliana ka hanana koa ny fanahy masina fanampanantenaina fahazo hery tsarovy fanantsoina isika hijoro vavolombelona amin'ny fotoana rehetra ka aneo an'izany herin'Andriamanitra ao amintsika izany tsarovy indrindra fa tsy mamela atsika ho rery izy fa mamangy atsika amin'ny alalan'ny fanahy masina isan'andro satria eo anila atsika izy zay andrasana amintsika olombelona riavana dia zao hoe ndeha ino sika ndeha tsika anaiky amin'ny Jesosy Kristy ho tompo ka iorona tsara ho amin'izany finoana izany ary tokony herin'ny fanahy masina dia ho an'Andriamanitra rery eny voninahitra amen hivavaka isika
ry Andriamanitra rainay izay ny an-danitro misaotranao noho ny amin'ny teninao izay nomenao anay. Ny angatahanay satria efa afaka mamaky ny teninao izay efa voadika amin'ny teny malagasy zany. Ao an-trano dia mba tia mamaky baiboly izay. Ary amin'ny fotoana izay sokafan'ny fiangonana dia ho tia makaty am-piangonana izay. Angetaeta ny famonjenao, te hianatra mandrakariva mba hatratra ny ohatry ny finoana ka ho lena lehibe sy vehivavy lehibe amin'ny fatokinan'i Jesoa. Tompo ampitomboy ny finoanay. Dia ho tahinao ny teny izay renay teto ary mba hipaka ao am-potsofon'ny olona tsirairay ka navao azy ireo ary dia ianao no hitoetra ao am-pony ao tompo. Ary fanahy masina dia ho anilany mandrakariva mba aizany tondra-tena ho tahaka ny zanaky mazava arak'izay hoe andrasanao aminay olona ny mba ino anao Andriamanitra raha izanaka ary fanahy masina. Dia mangataka izay tompo ampitomboy ary ny finoanay. Dia misaotra fanahy masina izay efa nataonao ary mbola ataonao aminay hatramin'ny farany. Dia mitoera ao aminay tsirairay avy. Mivavaka izay ary mba ho an'ny lehilahy kristianina rehetra izay efa ao anatin'ny valanao na mbola nivelany ko aza nefa kristianina. Ianao ampaheriny izy ireny mba hitombony amin'ny asa tsara ka aizany mitarika ny ankohonany ho tena vavolombelonao tompo. Tsy izy mpitarika indray ny tariany fa tena mpitarika ny ray mpianakaviana manahaka anao Jesô izy ao ka dia vita ny andraikitra maharay mahavady azy ao anatin'ny tokantrano. Fanahy masina ny toetra amin'izy ireny mandrakariva. Aza velanao kivy na ho reraka no ny ady maro izay hatrehana na ny amin'ny zanaka ny amin'ny vady ary indrindra ny fakapanahy izay ataon'ny Satana tompo. Ny fisotroana sy ny foana sigara sy ny fijangajanga arovy amin'izany ny lehilahy rehetra mba ho alainy taranandrika tahaka ary mba azo ny fanjakan'Andriamanitra izy ireny. Vavaka koa izay ho an'ny vehivavy rehetra mba ho tonga vehivavy milo tahaka ny Sara, ho vehivavy matoky hatramin'ny fahafatesana, ho vehivavy tia ny vadiny ary ho vehivavy indrindra karakara sy mikojakoja ny tokantranony. Ary ho tahaka andry Maria Magdalena hitady an'i Jesôa amin'ny fomba rehetra ka hampandroso an'i Jesôa anatin'ny tokantranony. Vavaka izay ary ny tompo ho an'ny tanora sy ny ankizy rehetra vonjeo ireny zanakay ireny mba ho tonga zanaka kristianina manompo anao. Ary dia andeha izy, hiazakazaka izy, hikatsaka ny fanjakanao izy ary dia nampo azy ireny maimaimpona ny zavatra rehetra. Mba fantarona rehetra ary fanao ny fiangonana ka dia misaotra tompo noho ny ananana azy andraisanay ny famonjena. Jereo ny asan'ny fiangonana rehetra mba ho lavorary sy tanteraka apetraka aminao tompo ny fitsekema manontolo anatrehany ny fiomanana ho amin'ny synodra lehibe amin'ity taona ity mba ho vita amin'ity taona ity ne zany. Dia mba ho lao ny aretina tsy hanapahefana intsony. Dia mivavaka izay ho an'ny firenena malagasy mba ho tonga firenena marina masina handray an'i Jesô ho tompo. Dia ho tahinao ny asa fitoriana ny filazantsara votozy izay kasaina ny efa natomboka moa ary kasaina mbola ho tanterahana hatrany dia mba ho vita somatsara. Dia mahay zavatra rehetra ary ianao Jesô izay rehetra mahasotry voatonontononay dia tanteraho aminay ho tanteraka ny sitraponao ety an-tany mba ho tahaka ny any an-danitra. Dia misaotra indrindra tompo. Amin'ny anaran'i Jesô ary mangatanay izany vavaka izany ary dia sitraka indrindra ny mamarana amin'ny vavakay. Amin'ny fiombonanay manonona ilay vavaka nampianarin'ny tompo manao hoe rainay izay any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao hatao aneny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra. Omeo anay anio izay anina saza ho anay ary mamelà ny elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay. Ary aza mitondranay ho amin'ny fakapanahy fa manafanay amin'ny ratsy fa hanao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay. Amen.
misaotra n'Andriamanitra lehibe tsika ry havana afaka nanaraka sy nanatrika izay fotoam-pivavahana no tanterahana tamintsika teto izay. Misaotra n'Andriamanitra isika noho ny amin'izany teniny izany dia mba ho tanolonaka hanirian'ny tenin'Andriamanitra tokoa ny fotsika tsirairay avy. Hamarana izao fotoana izao ary isika koa hiara-hitsangana isika handray ny afatra sy ny tsodrano izay atolotry ny iray aman-dreny mpitandrina ka aorian'izay dia ataontsika ny hira fafito amby 700 ny andininy voalohany sy fahatelo. Izao ary no afatra ho antsika ry havana miorena tsara aza miova ary aoka samy hafana fo amin'ny fanompona amin'ny tompo. Hivavaka isika saotra indrindra tompo noho ny fiombonanay tamin'ity andro any ity koa naiza ny angonany mpanomponao na ny tokantrano amin'ny toerana samihafa dia ihay nivavaka ianao eo ampelantananao ary no ametraranay ny fiainanay rehetra ka ho tanteraka aminay ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'ny tompo manao hoe ary Andriamanitra raintsika ny Esy Jesosy tompontsika ampitombo anareo sy hampandrosanareo amin'ny fifankatiavana sy ny fitiavana ny olona rehetra mba hampiorina ny fonareo tsy hanatsiny amin'ny fahamasinana eo anatrehan'Andriamanitra raintsika amin'ny fiaviany Jesosy tompontsika mba amin'ny masina rehetra mandehana ary amin'ny fatokiana tianao Jesosy. Amen. Ho an'Andriamanitra irereny eny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.